Mampitomoana aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay Tompo, satria raha vao mifoha mihiratra amin'ny masonay dia hitanay fa manatrika anay ianao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy, ary vonona koa izay hiatrika an'ity tontolo andro ity miaraka aminao. Koa ny fanahinao masina ary hitari-dalana anay mba hanaovanay ny sitraponao ary hanomezanay voninahitra anao Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havako, ho faranana an'io ny mikasika an'ireo olona izay mila fampielezana manokana araka ny miheveranay azy. Tsy resahantsika eto intsony ireo azo pahoriana sy anjadin'ny olana manahirana sy saribana samihafa. Tena mila fampielezana tokoa ny olona tratran'ireny. Fa izay mba vitsivitsy, eny matetika toa tsy misy mpijery noho ny zarainy teto, dia ny kamoty sy ny mpitondra teny izany, ary ny tratran'ny faharerahana tanteraka. Io ilay resahanay hoe azy teny omaly. Anio dia ireo niemotra amin'ny finoana indray ry havana no ifampizarana amintsika. Nazoy taloha kanefa ankehitriny dia hita fa ny anangantsika. Eny, tena niemotra amin'ny finoana tokoa azy. Matetika dia misy antony roa no mahatonga an'izany, izay tsara ho fantarina ry havana mba ahazoantsika mampahery azy ireny. Ny antony voalohany dia mety ho antony avy amin'ny hafa, ary dia nataoko voalohany izany. Io hafa io voalohany dia mety ho izay mpitandrina mihitsy koa, na mety koa ireo olona izay miverina ho modely amin'ny lafin'ny finoana sy ny sisa, kanefa misy zavatra nahatafitohiny, misy fiteny na fihetsika tsy tanty dia nahatofoka. Mety koa ho nisy zavatra nandrasana tamin'ny mpitandrina sy ny mpiara-miasa aminy, kanefa dia tsy vita na tsy tafapaka taminy, dia kivy izy, nalemy hatramin'ny finoana ary dia tratry ny fihemorana. Ny faharoa izay heverinay fa antony avy aminy dia mety izy mihitsy no efa tena malaina e. Malaina amin'ny resaka finoana sy ny fanompoana, ary indrindra efa misy zavatra natakalony alahady koa, ary tena hita fa mampazoto azy ary tena tiany, dia lasa tsy hita intsony izy. Tena mangatsiaka tanteraka ary dia tena niemotra tanteraka. Ry havako, izaho manokana dia tena midera mipino izay vao tery miasa rehefa alahady, kanefa dia miezaka no tonga rehefa mba afaka midera an'ireny mpianakavin'ny finoana ireny aho. Hitako fa mbola anem-pony mandrakariva ny fitiavana ny Tompo, mbola ao am-pony mandrakariva ny fitiavana ny mandeha miangona, kanefa noho ny asa aman-draharaha, ny didy aman'andraikitra, dia tsy afaka izy ireo. Koa dia mampahery azy ireny manokana koa aho, ary mahatsiaro aho mbavaka an'ireny olona vao tery miasa ireny. Afehany ary havana dia izao, anjarantsika mijoro no mampahery ny rahalahy sy ny anabavy izay tratra ny fihemorana, mba hijery an'i Jesosy Tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy, araka ny Hebreo 12:2, fa tsy hijery olona, fa raha ny olona no jerena dia olombelona ihany izy, mety solafaka, tsy anjely akory. Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana no asena banjinina, fa Jesosy no mpamonjy ny olona rehetra, ary Jesosy koa no mpamela heloka. Ary indrindra ry havana, ny soratra masina dia tena mampitandrina antsika fa hoe isika dia tsy mba naman'izay miemotra. Hebreo 10:7-8, mila mandroso mandrakarivantsika, fa izay tsy mandroso dia miemotra koa ampaherezo ry havana, sareo tratry ny fihemorana. Amen. Vavaka isika. Ry Tompo rainy eny an-danitra ao dia fantatrao ary ireo izay efa niemotra rehetra, dia ampio izay mba afaka ampahery azy ireny, ampiverina azinay ao aminao, androsoany amin'ny finoana. Ary dia mivavaka izay fanahinao masina ho tafapaka ny mpon'ny Tompo, ary ianao ihany koa Jesosy Kristy no hamindra fo amin'izy ireny. Dia irianay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.